Dum dum, diddle dee dum, ding dum, doo dum. Dum dum, diddle dee dum, oh yeah, ding dum, doo dum. Isipakely felan'ony ririna, tena potika azy tara taminao. Kisedrasedranareo ny fanena, epsipafona tamin'izao. Patandremela ho krisy alandray andro, tatsipalebanindray avy eo. Zao mikoziko am'latsy vazivazy, karoseria mahidak'ireo. Aokianatsiana dino, itiapity, fihiny malala rabola mamity. Tsy misy hafa masomanio, fa misy manjamanja misepanao io. Manjaletsy sipakely io, manjaletsy zazavavy io. Sipatsimba mampirafy sady tsotra tsinga, manjaletsy sipakely io. Manjaletsy zazavavy io, tsara letsy sipakely io. Mitsikitsiky manjakely, ozy titako mane, tsara letsy sipakely io. Malalaky izay tena tsy voiko, misy zavatra tsy afozako azy. Tena zavatra manokana matsiro, tsy voasolo rasany vehivavy. Ohaiko izy andrava ny fiarahanay, fa tiako tena tiako izay manalaky izay. Tsy misy hafa masomanio, mbola sipahafa tsisy soloko anio. Manjaletsy sipakely io, manjaletsy zazavavy io. Sipatsimba mampirafy sady tsotra tsinga, tsara lesy sipakely io. Very anara miala aminy, manjala fanampy zany. Sinasina taratasy, fa tonga de fasafasa, tsara lesy sipakely io. Na de misy kitrakitra azadino, sipa rehefa mankafitsy samy fa misy zavatra manokana koe, tsy afoizan'io sy io aliana. Atao fitamana, atao mankafy, fa ny sipa rehefa mankafy de tena mity. Tena tsy laia maro numeri, fa perpirowena rana siusanati. Manjaletsy sipakely io, manjaletsy zazavavy io. Sipatsimba mampirafy sady tsotra tsinga, tsara lesy sipakely io. Manjaletsy zazavavy io, tsara lesy sipakely io. Tsikitsiky manjakely, ozy titako mame, tsara lesy sipakely io. Very anara miala aminy, manjala fanampy zany. Sinasina taratasy, fa tonga de fasafasa, tsara lesy sipakely io.
laseriitsika entin'izany hiro zany tonga de mandeha ny entrain ny danse manga kely tsipakely io fa nomeravantsika rehetra am'izao arivarivo zao ary salamitra foana finaritra foana mihaona aminareo akory lahy akory laly salama aby atsika salama va solosolomaso poatsatroka kely araky ny fanao isan'andro ary mialatsiny fa somary voansery kely ny fanomponareo a ka mangataka fialatsiny sady de zao ny fandaratsika androany de fenofeno any satria maromaro ny andro tsy nateo ary inona moa tizy teo ary mbola tsy afenina fa betsaka ny vaovao ny lasa lavidavitra tany dia andaonga ho ataotsika eo adolotsika ho fafatsika fa ny ho resahatsika dia ny resaka omby no tena mafana de ny asa fanaovan-gazety ny asa fanaovan-gazety zany azavaina fandao ataotsika kely tatasika kely na karazany hoe fampidirana na editorial ny resaka sipakely lazainy niainga teo averiko le tonony farapara mba ahafahanao tsara tafito anaty ambiance ka mahatsapy ianao hoe izay zany le resaka ndao ary Sipachimba mampula saltsuta chinga Zara lessu sipakeli Manza lessu zaza babi Zara lessu sipakeli Chiki chiki manza ke postita kumame Zara lessu sipakeli Eya gara miala gini Mangia la fama besiani Tia sinna caratas Fatto grande face a face C'era nessu simpatieri Famisi zavatra manokana koe Tia fuisa nusi piwanyana Atalitanana Atofu mangavi Vanshipa eka mangavi Detera miti Denazilania Marmineri Faperte uela Rana shusanachi Manzaletsu sipakeri Mangaletsu zaza babi Sipachimba mampura saltsuta chinga Zara lessu sipakeli Manza lessu zaza babi Zara lessu sipakeli Chiki chiki manza ke postita kumame Zara lessu sipakeli Eya gara miala gini Mangia la fama besiani Tia sinna caratas Fatto grande face a face C'era nessu simpatieri Okay. Sotra betsaka atsika rehetra manja le sipakely io tsy mba mamparafy sady tsotra tsy migiafy tsara lesy sipakely io tsikitsiky manja kely kostita koa mamely tsara lesy sipakely io misy zavatra manokana koa tsy afozan'io sipy io any alahy ary misy zavatra manokana koa tsy afozan'io bandy io any sipa zay zany raha fehezina l'izy ary zay no andehanantsika ny hira rehetra hoa tady fa
raha mahay le artista tahaka ny voan'ny tony haingo tony a, de tena misy hafatra mihitsy alefany amin'ny vahoaka ary lasa fampianarana le izy satria raha ohatra ianao zany mieritreritra hoe ny constite, ny fizika sy ny karazany no atao hoe manja, dia ho very tanteraka ianao fa tena définition-ty hira ny haingo ty ary misaotra miainga amin'ny soratanana hoe tsy vitan'ny hoe constite mamely fa izy koa tsy mampirafy ary sipatsotra kely. Ohatran'izay zany le firafitry le soratanana. Ary tadidio fa manoratra amin'itony tononkiro tony a, de misy artista mahavita anazy ao anatin'ny 10 minitra. Fa misy artista tena lazaiko anareo hoe tena ela vao mahasoratra ary mila manatona spécialiste mihitsy taka nitondry izy teo Fandrandriamanantena, tony le mpanoratra tamin'izany andro Besa, mahay manoratra daholo reny sy ny karazany a. Ary raha ohatra zany ianao manana souci-na qualité de tsy maintsy manatona an'ireny amin'ny soratanana. Ry Hainga moa zany a manana ny maha-izy azy izy ary tena tsy afenina fa ho alefantsika eto le Dada Gilles avy eo an'le olona nangataka ny Dada Gilles a. Fa ny hira raha mihaino ianao de misy fampianarana ary misy hafatra mazava. Ny tany amin'ny akademia malagasy tamin'ny herinandro a, dia nisy dinidinika momba ny fitondrantenan'ny vehivavy mpanao politika, indrindraindrindra ao amin'ny fitondrana. Io karazana ohatrany hoe essai zany na allons on va dire hoe akaikikaiky kokoa anareo vahoaka ny tenenako hoe inona re zany hoe exposé zay raha ohatra hoe tiana ho akaikikaiky kokoa le frappe zany dia ny resaka fitondrantenan'ny vehivavy ao amin'ny fitondrana amin'ity fanaovana politika sy fanajahan-tena zany raha raisina amin'ny ankapobeny. Voalaza tao amin'izany fa manomboka manala baraka ny mpanao politika vehivavy sasany zay manana ny tokony hoentina ao anatin'izany fanaovana politika zany, ny fihetsiky ny zazavavy mpanao politika amin'izao fotoana izao ao amin'ny fitondrana Afrika any. Saotran'ny ramatoa Nathalie Razafindehibe nanao an'izay miaraka amin'ireo mpiaraka aminy, nanao an'izay karazana essai zay, fa tena marina tokoa fa misy karazana fitondrantena tsy miendrika ao anatin'ny fitondram-panjakana malagasy. Ary ny zavatra tena marina dia zao, ny vehivavy aloha no resahantsika fa ny lehilahy koa no tena tsy laitra ao anatin'izany zavatra zany. Ary raha atao ny kajikajy sy ny statistika amin'izany zavatra zany dia zao, mety hiteninareo ko ny lehilahy tsy miaraka matory raha tsy miaraka amin'ny vehivavy e. Marina zany dia mety hitovy zany le salanisa fa tsy voatery ao anatin'ny fanaovana politika no iarahan'ireto lehilahy ao anatin'izany fitondrantena tsy mendrika zany. Ndonga tsy orina mihitsy hoe amin'ny alalan'ny ny fitondrana tena tsy mendrika manko dia tsy voatery hoe amin'ny alàna fijangajangana ihany, fa ao koa ny fiadiana aman'olona, ny vava tsy tana, ny vava tsy mendrika, ny andao hiady amiko raha mafy sy ny karazana ohatran'izany. Satria misy mihitsy ny vehivavy tena masahy manangatsandro zany amin'ny lehilahy hoe andao hiady amiko raha mafy. Efa nisy zany ary samy hitantsika daholo hoe nisy nanao an'izany daholo, nisy nanao an'izany ary tsy menatra mihitsy. Ny andininy voalohany no resahantsika hoe ahoana zany ny famaritana an'le antsara-tarehy, ary inona ny zavatra mitranga. Eto tsika dia tsy ny vehivavy rery na ny sipakely rery amin'ny ao anatin'ny fitondrana no resahantsika, fa ny zazavavy
tsy hoe amin'ny ankapobeny fa ny hitahitany masony olona ary makivikivy olona no mijery sy mandinika ireny fihetsika ireny. Ny zavatra tokony tsorona aloha dia zao, voalohany indrindra ny mampagaga amin'ny natiora dia ny zazavavy. Hoaiza izay alefanareo, tena merci beaucoup sy solidarité saotra betsaka toka. Ny zazavavy dia maro anisa noho ny tovolahy, ary mbola maro anisa ihany koa ny zazavavy manana endrika manana bika noho ny tovolahy manana endrika sy bika ihany koa ary manana herijika ahafahana miaro vehivavy anankiray na roa na telo na efatra amin'ny fiainana. Ny zavatra tsy maintsy ekentsika ao anatin'ny fiarahamonina dia zao, ny zazavavy no mifidy ny olona iarahany. Tamin'ny andro fahiny zany, tamin'ny andron'ny fahatanjahona dia tsy ndray mandeha no mifandinika amin'ny bandy zany na ny lehilahy zany. Hoe laitsy amin'ny velesy dia tena mino hoe lahy ny tena kadada amin'ny fahazakana sipa na hoe lahy ny tena enjana amin'ny fiarahana amin'ny vehivavy. Diso le ty zany. Ny vehivavy no manapa-kevitra hoe hiaraka amin'ny lahy na tsy hiaraka amin'ny lahy. Ny zavatra tsy fantatry lahy dia zao, ny safidin'ny vehivavy no nandeha aloha ary hitany hoe ty bany ty metimety anahy na ty bany ty tsy mety amiko. Zavatra efatra dimy no tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy, ary mifamadika mihitsy le atanatohatra amin'le izy fa ny amin'ny farany indrindra ny raison de sexe. Fa ny voalohany indrindra aloha dia hoe mahafinaritra ity tovolahy ty. Inona ny définition-n'io le mahafinaritra io? Voalohany indrindra ny fihetsiky le tovolahy, ny toe-tsainy, ny fianarana vitany, na ny environnement socio-économique. Ary misy vehivavy mihitsy raha mitady plus noho izay hoe afaka miaro azy amin'ny fiainana sarotra, ny tontolo, ny gabarit, ny akan'endaka, ny kidnapping, ny renana. Donc bref, elle se sent protégée, elle se sent vraiment en sécurité zany par rapport amina lehilahy anankiray hitany sy tazany, ary reny matetika no mety amin'ny zazavavy. Voalohany indrindra zany aloha ny fihetsika ao, le dégainenao. Iny manintona azy iny ary jereny le izy aveo hoe lasa lavitra ve après an'izay le izy. Dia zavatra naturel be zany satria nen'ny vehivavy par rapport amin'ny rainy foana. Amin'ny rainy ao an-trano. Ny idéalany amin'ny zazavavy zany dia ny rainy, nen'ny lehilahy ny reniny. Fa ny zazavavy aloha no resahantsika eto zany. Dia miainga le hoe dia jereny hoe ohatrany ao koa izy zany, ohatrany ao izy zany. Dia mandomboka mandinidinika an'iny izy, jereny ny toe-tsaina, jereny ny fianarana vita, jereny ny fianakaviana hoe ahoana ty lehibe ty, jereny ny tontondro mafy ve sa malemilemy sa kaletaletaka. Matetika zany ny vehivavy, afantray ny vehivavy tena hoe tia midomina zany reny le somary sakasakaletaka reny no tiany. Io zany mahatonga an'le fijerena indraindray hoe le sipa atao manja nefa le cowboy iarahany ohatrany tsy alehany akory. Misy sipa rehefa fantany hoe tsara tarehy izy amin'le beauté physique zany, dia matetika izy raha mandinika nareo dia any amin'ny bany tsy dia mahavoa no lasa. Azontsika. Ary ny sipa tia défi ao anatin'ny fiainana dia matetika tafaraka amina bandy mahavoa ary miala tafita izy ireo. Zany hoe ny sipa zany tsy hoe ohatra misaoty amako zany fa zay le probleman'le direct zany tonga dia afaka miheno direct nareo dia izay adalako eo dia azonareo tsaraina amin'ny adalako raha tsy maninonina hoe tsy mirindry zany teninao zany dia amizay zao mahita hoe tsy dia mahay satria nisaoty kely le izy hoe le vehivavy zany tia défi dia bandy tsy tia défi koa anatin'ny fiainana no tiany matetika.
Ary ny bandy tonga de miprésente sécurité complète. Ray aman-dreny mpanan-karena. Le bandy ohatra tsy de mahavoa loatra. Matetika ny sipa tena mahavoa tsy miaraka amindreny. Satria tonga de fantatry le sipa hoe otrindreny le bandy izy, le zanaka mpanan-karena nefa tsy maninonina, tsy nandeha lavitra akory tamin'ny fiainana, tsy manana expérience na fianarana, fa de iaina amin'ny harenany dady eo, efa maranitra be zany ny sipa amin'iny, tsy lasa lavitra ty hareny ty, de fa tsy miditra am'izay izy. Jereo tsara daholo fa ny ankabeazan'ny cadre. Ho gaga nareo raha lazaiko an'ity. Cadre any amin'ny secteur pétrolier, any amin'ny secteur télécom, ohatra hoe Telma io zany, na inona moa ny fiantsoana an'ilay ankiray zao, Zain, Orange, de ny ankabeazany sipa daholo. Ary rehefa miainga izy ireny de bandy mahavovoa daholo ny vadiny. Sasany ohatra hoe de rasy any amin'ny Telma. Misy couple zay zao de tena hoe tena mifamiana mihitsy izy mitsamy, ary tao anatin'ny défi tanteraka. Zany hoe niova be zany ny conception ana hoe fiarahana entre ny vehivavy sy ny lehilahy, du moins any Madagasikara. Raha zay zany natao hoe RTL, raha zay natao hoe fandrosoana, de tena nisy fandrosoana goavana tao anatin'ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy. Ary eo no mahatonga an'le hoe lasa critère am'izay zany le riariana hoe tsisy atao le sipa dia mijifanjifana, jangajanga, mampirafy. Misy indray le ato am'le teneniny ty zany a contrario an'izay hoe tsy mampirafy sady tsotra. Ny ataon'ny malagasy hoe tsotra ao anatin'ny fiainana ara-panambadiana sy ny fiarahamonina hoe vehivavy tsotra, de voalohany indrindra aloha amin'ny alalany fitsikitsikiana, andraisana andrara amin'ny raharaha any am-piangonana na katolika na protestant na silamo na adventiste na apocalypse. Ary ity ny tena zava-dehibe, fanaovana fitondran-tena mahitsy ao anatin'ny fiarahamonina. Iny tena zava-dehibe iny, ary iny nefany eo no tena olana amin'izao fotoana izao. Tena olana be satria raha ohatra hiresaka amin'le hoe vehivavy mandroso, tena indéniable zany na ny responsable amin'ireny genre reny ary, tena teneniko anareo fa mandroso be. Ary manana toe-tsaina tena hoe fa maninona no tsy vehivavy no mitondra ny firenena. Androso kokoa ny vehivavy raha mitondra ny firenena. Za d'accord am'izany ary convaincu am'izany raha ohatra hoe vehivavy no mitondra ny Madagasikara. Satria ny antony de zao, ny lehilahy gasy, raha atao ny statistika zany, mba azonareo an-tsaina ve fa na izaho ty ara, rehefa miantoka eo mivadika aho ohatra de maman, misy dika ngeda be zay maro ny lehilahy gasy miantso ny vadiny maman. Raha kely indrindra any amin'ny 5% isan-jatony any. Satria inona ny antony? Fanajana an'le vehivavy, fametrahana an'le vehivavy eo ambony. Ary teo no nahitako hoe les sociétés malgaches en fait, société de macho, fa tena mametraka fatokisana tanteraka ao anatin'izany atao hoe reny na hoe vehivavy. Maro lehilahy gasy no bedin'ny mamany fa nareo ve de tsisy saina mihitsy? Ny vadinareo daholo ve mitantana an'ity rehetrarehetra ity, ny vola ny inona, de raha mba mangata-bola ve zay de ny vadinareo no manome azy? Tena maro zany. Betsaka ny bandy zany tena hoe manakina ny fony tanteraka amin'le vadiny, satria ray mahatsapa izy hoe raha ny aminy ny vola dia na lany amin'ny toka
na lany amin'ny rendrarendra na lany zaraina amin'ny fanaovana asa soa, ny bandy koa manao asa soa. Fa ny bandy zany matetika tsy bon gestionnaire. Misy koa ny vehivavy mauvaise gestionnaire si l'on peut dire. Fa raha atao ny statistika dia ny vehivavy mahay mitsitsy kokoa noho ny lehilahy. Hitanareo amin'izany zany ny zavatra tiako avoatra hoe ny beauté en fait tsy voatery hoe beauté physique raha ny zavatra tiany hiainga fa ritany eto hoe tsy mampirafy aloha voalohany indrindra. Zay tena condition sine qua non amin'ny équilibre na tokantrano. Satria tonga dia misy bandy mihitsy tonga dia lasa izy, indrindra moa fa ka tratram-bodombo zany, indrindra fa hoe tsy afaka an'izany, hoe tsy afaka ialana fa hoe io. Fa misy bandy matsiaro an'le dina sy ilay serment natao hoe pour le meilleur et pour le pire dia mandefitra malalaka an'izany zao. Mandefitra satria hoe misy ny ankizy teraka, efa lehibe ny ankizy kanefany ohatran'ny anala baraka hanimba ny aveniran'ny ankizy. Raha ohatra misaraka hoy lery dia naleoko lesy miafy. Fa tandremo koa nefa fa misy koa ny vehivavy izay tena hoe tonga dia lasa noho ny adalany ranga no miditra n'ilay ramose. Ny zavatra mitanga zany eo mitongilana le fiarahamonina ary zay le natiora angambany. Afaka manazava miditra amin'izany tsika rehefa nirina hoe fa maninona an'izay. Ny vehivavy maharitery, maharitra izy fa rehefa tena tsy zakany dia lasa izy. Fa ny bandy kosa nefa rehefa atao dia tsy maharitery fa na latsa-dranomaso rehefa tsy aninona fa rehefa matsiarotsiaro hoe bebe volo zay na misy situation dia tonga dia mandao ary misaraka. Ny raison économique ao anatin'izay fijangajangana zay na ny raison matérielle logistique ao anatin'izay fijangajangana sy fiarahana na ny lahy na ny vavy zay, ny lahy matetika dia uniquement sexuel. Raha ao anatin'ny tokantrano izy mijangajanga mandeha manaraka zazavavy anankiray dia matetika par l'envie sexuelle, ary indrindra moa fa manana situation zay izy député, ministre, premier ministre, président, ambassadeur, PDG ana société, DG ana société. Tsy laitra ary tena tsy laitra tanteraka. Ny vehivavy indray misy ihany zay zavatra hoe misy PDG na ministre na député na tsy haiko ny côté azy dia rehefa tsisy saina izy satria le vadiny eo an-tranao mety tsy dia mamely loatra sady mety katity loatra koa amin'ny fiainana, tsy mivaloriser anazy loatra, ary nefa izy mahazo Chanel, mahazo Dior, mahazo an'ity luxe rehetra ity dia lasa izy ary mahazo fitiavana koa nga considéré kokoa ary ambadika reo zany hoe sarotra reto ny fiarahamonina ao anatin'ny fitiavana. Zay mahatonga ana d'accord amin'ity zavatra tenenin'ity ny haingo ity hoe ny critère ambany indrindra lesy jerena fa aza mitady zavatra compliqué. Tsotra lesy io zazavavy io sady tsy mafirafy, ny tsotra tsy migafy, tsotra lesy io sipa kely io, tsikitsiky manjakely constitute koa mamelo izy. Rehefa mba feno zay aza mitady zavatra compliqué mba tsy hidiranao anatin'ny patalotery. Ny vehivavy koa rehefa hoe metimety mijoro le cow-boy débrouillard manana asa tsara izy mba vonona hitondranao hiakatra dia aza mitady zavatra sarotra ihany koa fa manahirana le izy. Ny idiran'ny virus voalohany manko dia atao amin'le hoe fakapanahy ihany sy ny hoe tsy fisina. Atao amin'le fakapanahy
sy ny tsifosiny. Ary io samy valable io na amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy. Fa ny tena gravy dia ny cow-boy. Fa ela manambadimbady 5 taona enitaona any izy zay vao hitany hoe tsy tokony tia ny vadiko, manomboka eo amin'izay izy maditra be, tsy laitra takon'iny. Indrindra moa fa mahita réussite sociale, socio-économique amin'ny fiainana izy, tena mijaly ny zazavavy manomboka eo. Izany hoe ny zavatra zany miseho anatin'ny fiainana, ny tenina masika ao anatin'izay tsy ilay tovovavy mijangajanga loatra na ilay tovolahy mampirafy loatra, fa ny fiarahamonina mihitsy no masika. Ary io fiarahamonina io tsy ratsy le izy, fa ny fiarahamonina koa dia mandray anjara ngeda be ao anatin'izany hoe fiarahamonina fampitezana samy olombelona. Fa saingy izao ny zavatra tsorina dia izao, ny fiarahamonina koa dia miangatra ihany koa, ary misy fiangarana ngeda be mihitsy satria tsy zakan'ny fiarahamonina izany mahita hoe vehivavy manambady nefa mijangajanga na ratsy fitondran-tena. Tena tsy zakan'ny fiarahamonina zany. Ary ny fiarahamonina tsy mahazaka an'izay voalohany indrindra dia izy samy vehivavy ihany. Tsy fampiditra trano iny. Tandremo fahalain'iny ny vadin-dry raha vao tonga ao amin'ny zao ny fandehan'iny. Any ka le olona ray tsy mahalala akory izy tia fa midy amin'ny daholo ny varavarana rehetra, tsika tsiravina fotsiny ny olona miresaka aminy. Ary tena gravy amin'izy dia zao mandeha makany amin'ny lalan'ny fampitehana le izy satria la beauté elle ne dure pas. Et si cette dame-là, cette fille-là, elle est allée, parce que dame aloha voalohany indrindra satria efa manambady izy. Dia ataontsika hoe dame, cette dame-là, elle croit qu'elle est jolie, elle a tous les atouts, mais le problème c'est que ça ne dure pas. À partir de 50 ans, la femme, force est de reconnaître, efa very PDB, very jusqu'à hatrany amin'ny 50% ny capital physique. Misy ny vehivavy encore très jolie à 50 ans. Il y en a pas mal. Fa on parle de manière générale, on parle de manière globale. Fa saingy zao eo le fiarahamonina miangatra ao. Rehefa lehilahy kosa no mijangajanga, mampirafy, dia inona ozy nareo ny zavatra mitranga? Et vous allez pas me croire. Vous allez pas me croire. Ny bandy aloha voalohany indrindra dia ikena azy hoe enjana lesy alahy raha ikoatsika. Enjana lesy alahy amity ahoana ity ny géren'ny lahiny io hoe efatra ny lahy dimy. Misy lehilahy manana 5 enina isaky ny quartier. Sasany ary mahabevoka mihitsy any daholo mitokantrano. Enjana lahy ahoana? Tena mahazo doka zany le bandy dia na eo ampisotrotrony eo ara dia matetika manko ny ohatran'izay zany le sefosefona groupe na hoe bandy manana profil le. Tsika zany tsy miresaka ary amin'le hoe le fiainana tena populace le ary amin'ny vahoaka mahantra, fa ny lohany ery ambony ery ihany manko ny hitan'ny vahoaka dia iny koa nalainy tahaka. Dia zay ny zavatra mitranga hoe matoy ataon'ireo mety zany. Voalohany zany le cow-boy samy cow-boy, ny lehilahy samy lehilahy. Vitsy ao anatin'ireo lehilahy ireo ny fampiteny hoe lehilahy lesy tsy mety zao ataon'ny lahy zao. Azoko ijoroana vavolombelona zany tamin'izaho tao anatin'ny ditra ary tena tompon'ny ditra. Tsy mbo nisy akamo anankiray manonteny hoe bainina tsy mety zao ataon'ny bainina zao. Fa ohatrany comme si j'étais le roi dans le pays des aveugles zany le borgne. Zay nataoko dia ohatrany lazain'le roa mety foana. Fandoka daholo. Ary ny tena grave dia zao ny bandy vita ihany. Fa ireto bandy le mazavaka sipa maromaro reto, ny sipa ihany manome fakapanahany le bandy ary miditra ao anatin'le jeu.
Io zany mahakomplike an'izy mahagravy an'izy ahoana ary zany revo zany azoko ijoroana vavolombelo zany ary betsaky nareo lehilahy ao anatin'izay mahatsiaro an'izany hoe plus tu es dans une aventure, dans une folie pas possible, plus les filles, les dames, elles te suivent. Et c'est ça qui est bizarre. Tsy mba misy zany sipa miteny hoe raha za aloha ny rehefa mba mody maka 19 aminao iny izy zany na maka de raha za aloha ny amin'ny place mivadinao tsy manaky a. Fa zao tonga de tsy resaka fotsiny io fa atao zay atao de samy miala de ohatrany misy fiainana paralely zany ary eny amin'ny fiarahamonina am'izay zavatra hoe hitan'ny sipa zany hoe misy bandy ohatran'izao bandy ohatran'izao de sipa samy sipa ihany ny resaka ary iny tsy mivoaka iny resaka iny. Ay ao anatin'ireo le sipa mifampiresaka reo misy envie koa hoe ohatrany mba mety amiko raha miaraka amiko iny bandy iny andika facile be ho an'le bandy rehefa avy eo no miaraka sy manana sipa plus ao anatin'izay environnement na cercle vicieux naditra zay na fijangajangana zay. Io zany na tonga n'ity dimika tam'ity ary namperitreritra ana 8000 km no nataoko na lasa saina ako am'izany hoe tena miangatra tokoa ny fiarahamonina fa ahoana raha no atao an'izany le izy. Ny tena marina de izao hitako mivaliny reto avy amin'le fatokisana omen'ny lehilahy ny vehivavy zay considéreny ohatran'ny reniny. Surtout ny société malagasy lotika kokoa ny malagasy mahita vehivavy mijangajanga sy mampirafy satria takany hoe tsy manaja tena ary vehivavy maloto ny manao an'izany ao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Ino tsara hoe vehivavy maloto sy tsy manaja tena ny considération amin'ny malagasy na ny tena grave tsy mibandy akory mibandy raha mitazana io fa mihetsika mihetsika ke vadin'le ry tsy zany le film que le dis fa piritsika ndray zany rahalahy amin'ny ratsy ao que le dis de ry koa tsy manala n'inona efa ataon'ny olona plan de iny koa mbola amparady mbola zakan'ny olona eny ambony fandrina fa le vehivavy samy vehivavy mihitsy ny tena tsy matato hoe ka io tsy fantatra hoe mialina ve izy fa zakan'le ray satria avy eny hoe rehefa maromaro ny zakan'le ankiray ty totra ny latsalatsan'le ridoly le maro zaza mahita mihitsy misy député zao tena ara ozy ny fitenenana azy misy ministra fa sipa kely ny rany tanana fa zao ile ministra na le député tsy de ala amin'ny olona loatra fa iny le vehivavy fournisseur zany na tsy haiko milahatra hiditra amin'le dafy na le DG mifanjakana na le ministra akamarché malala vehivavy am'izany de sacraliser le braon'le fanjakana satria ao ny fanaovana an'io zavatra io mitaratara fodina fa hoe miasa sy karana ao ny fanaovana an'izy io fa le DG zany ohatra vao maika miedinedina vao maika kravatiny iny nato sy ny karazany fa le vehivavy vao miditra aminazy de fa fandona fotsiny le secrétaire zany samy indray fa tonga ndray de tonga de revana zay tsy mandray olona mihitsy aloha DG efa misy kody ary retina efa mitsikitsy fotsiny rehefa mivoaka iny ary tonga de tapitra voafosa eran'ny tanàna fa DG nangia ministra nangia député laza azony de zao enjaniny misy olona zao fa laha hiantitra be zay sénateur tompony ary ao anatin'le fijangajangana mihitsy de tsy mba hoe ianao zany miandra an'le olona mitantara lava be de tsy mba hoe ratsy teo zany
Jangajanga iny fa hoe enjany iny a. Enjany izy amin'ny taonany iny mbola mahavita. De hitanao am'izay le fiarahamonina. Fa imagineo anie raha sanatrian'izany, sanatrian'izany. Mino fa hoe sanatrian'izany mihitsy fa tsy manao an'izany tsonona le olona. Raha ohatra, mba eritreretana hoe zany hoe raha sanatria ary fonako re. Tsy misy ohatry zavatra teneniko ty ary tsy fantako fa io ray aman-dreny io, tompon'ny fahendreny io. Hatreto aloha fa mba azonareo imaginena ve raha sanatria hoe raha manontolo Kristina Razanamahasoa no manana boay-kely miaraka aminy. De hitanareo tsara angamba ny skandale am'izany. De nefa raha ohatra hoe ny président Sénat am'izao fotoan'izao manana sipa kely, tsy skandale. Misy zao ao anatin'ny olona akaiky ny andro Rajoelina manana tokantrano tsara. Fa navoaka teto zany impiry, manana tokantrano tsara le bandy. Ny vady endry. Constita koa mbola mamely. Tsikitsiky tsara. Mahay mifandray aman'olona tsara, taizan'olona endry. Zao, mampivoaka zanak'olona ary ambadika. Fa tsisy cause midy daholo ny vavan'izy menakavy. Fa raha io madame io zao no nijangajanga, dia sahirana io madame. Tsy misy ara-fon'ny olona. Ka maika fa misy. Zany hoe, na de misy ara le fivoarana zany, tena tsy négligeable. Mahafinaritra mahita an'ireny le cadre any amin'ny Jovena vehivavy. Menga tsara mihitsy. Ohatran'izany, misy fahendreny. Cadre any amin'ny groupe action, cadre any amin'ny Total, cadre any amin'ny Shell. Vehivavy. Misy fahendrena miaraka miévoluer amin'ny vatany samy mahafinaritra ery mijery an'zareo miaraka amin'ny sakafo indraindray eny amin'ny corail eny Akorondrano. Fanjoy. Miaraka amin'ny metsena ohatran'izany. Jerena miaraka mandroso miara-miakatra. Fa ny tena grave de zao any amin'ireto asam-panjakana sy fitondrana asam-panjakana ny tena ahitana an'io zavatra io. Ary tena rehefa nieritreritra taloha zany manontany hoe fa pourquoi ohatra zany hoe nisy akama zany tonga premier ministre de soloiny daholo le meuble canapé tout ao anatin'le braony. Atsary amin'ny fandraisana vahiny zany. To za hoe ça a coûté à l'État zany à peu près tany amin'ny 400-500 millions tany. Tonga de bebla tapoka mihitsy le fournisseur zany. Misy mpivarotra meuble ao Antananarivo de miandry karana zay, miandry remaniement fotsiny de fa avoakany le milay de tonga de fa nisy terroriste makasy. Et j'ai demandé à mon pote, mais pourquoi tu changes tout? Ben, mon frère, tu sais pas ce qu'ils ont fait ici aussi? Mais comment ça, je ne sais pas. Et des fois, les mecs, ils baisent là aussi. Ah. Excuse-moi, j'ai dit. Latsinya. Satria manahirana tokoa zany hoe ianao mipetraka eo nefa le nisy olona nanao tsy fanao teo. Le amin'izany zavatra zany, le tsipa miaraka amin'le premier ministre no afa-baraka. Le teo aloha zany fa tsy le hoe ny akamako akory. Le teo aloha afa-baraka le tsipa hoe ah monsieur le premier ministre andray fa iny tsipan'le teo aloha. Iana de tonga de fa vita fiche zany. Tonga de refusé tsaraisin'le ankiray. De tsy mahafantatra akory le anina hoe efa voatantara an'ireto le matetika manko ny SP eny primature zany tsy de miova loatra. Misy fonctionnaire ao tsy azonao asorina. De voaka le izy. Le vehivavy no potika fa le bandy anankiray premier ministre na de nanao halatra toy n'inona ary. Satria raha vao miditra ao anatin'izay zavatra ianao hoe matetika zany ny fijangajangana mitondra ny fisian'ny vola loatra tapoka eo amin'ny lehilahy zany mitondra fakapana. Misy philosophe zay miteny hoe le pouvoir politique est aphrodisiaque hozy izy. Tena marina io.
tena marina tsy laza inona betsaka aminareo fa tsy ohatrony manko le olona de donc be asonama fa nanaovana école kely karazana fijoroana vavolombelona tamin'izay zavatra ary tonga saina fa marina aphrodisiaque amin'ny pouvoir politique de soloana le salon soloana le ka iverenantsika atao amin'ny critère zany hoe miainga avy amintsika kofoboy ihany koa io raha be critère loatra ilahy zany de tonga amin'ny manganana ihany koa ny farany rehefa tsy mampirafy izy rehefa tsotra izy manam-pahaizana izy tsy migafy de rehefa eo manja fa anjaran'ny lahy koa zany mitondra amin'ny plus hoe za mitondra amin'ny protection mitondra amin'ny plus value ary zay ny zavatra tena ilain'ny tokantrano fa rehefa tena considéré valorisé épanoui émancipé ny zazavavy ao anatin'ny tokantrano de arary izy no mandeha miodina mandeha mijery any amin'ny toeran-kafa ary marina mihitsy le tenin'ny nga ainga hoe misy zavatra ozy il fait allusion au sexe hein mais en fait non misy zavatra ozy izy tsy afozan'io sipio an'lahy fa ny bandy misy koa hoe zavatra koa tsy afozan'ny bandy an'io sipio de mieritreritra zany ianao hoe sexe raha tena fitiavana tsy izay ni l'un ni pour l'autre ni pour l'un ni pour l'une ni pour l'autre fa ny fitiavana tena fitiavana zany ary eo madany zany le soratra le tononkira ataon'ny ainga entiny any amin'ny sexe l izy de raha ohatra ianao manana intelligence primaire zany hoe micapter zavatra fotsiny ianao au prime abord na au prime abord zany hoe le tonga de le au premier degré foana ny zavatra raisinao de voafitaka ianao ary very ianao ao anatin'ny film ny zavatra tia tenenina eto de le zavatra sarobidy isaky ny tokantrano ary io zavatra io ihany no mahapotika na maharava na mahamafy ny tokantrano satria misy vehivavy zao de tena miexige mihitsy izy hoe fanajana attention tsy attention hoe dans bio tsy zay fa attention hoe fitiavana zany attentionné ianao aminy ohatran'izany fa ny tralala sy ny travolta tsy de ahoany loatra fanajana zany tsy amin'ny alalan'ny fahendrena tsy fampirafesana fanajana azy eo anatin'ny tokantrano fanomezana ny toerana eo anatin'le tokantrano fa mibandy indray zany na tsy mijangajanga ary zavatra hitako zany manao folaitra foana tsy voapirina amin'ny fandriana tsy tenako manokana zany lazaiko eto tsy vitako mihitsy zany mampirina fandriana zany eo ianao zany tady kilaindanday ianao zany e manao zay manamaivana an'izy fa ianao mibandy zany tena be folaitra izay ny tena marina on est grand on est mature on est adulte on va dire mais finalement on n'a pas encore quitté pour conclure le domicile de maman on a tout simplement changé une femme et on restera gosse zay zany hoe ny vehivavy no ny tena mitondra ka raha hitantsika malagasy ny atsika manko ahoana reny isika atsika menakafo tamin'ny voangy raha Jaonary Mampianina tena zay un moment zany za je dis hoe c'est injuste ny atsika ny jereo tsara ny asika atsika menakavy amin'ny tsy miaro any lalatiana raha kototra za fa tsy miaro amin'ny voangy raha Jaonary Mampianina fa tiako apetraka aminareo le niveau an'le fasika atsika afaka ndray nefa hoe manao folaitra be grave be de tena gravissime zany kosa tsy fanao zany anjaranareo midéfinir an'izany fa tena hoe
respect, fidélité et le partage. Voilà, entre autres zao. Ono a vehivavy ianao terrestre mahery raha manoratra io sa lehilahy. Raha ny vehivavy manko mety tsy de zay ny vehivavy aloha respect, fidélité. Tsy voatery hoe partage ny azy ny fahatelo fa zavatra hafa. Vehivavy ve sa lehilahy ianao terrestre manoratra io. Fa izay zany l'izy hoe finalement nous les hommes, si on veut être aimé, on doit se contenter d'une femme qui nous aime, qui nous apprécie. Parce que n'oubliez pas les gars, dans notre vie, on fait toujours des folies. Avy misakafotsika dia eo, tsy vitantsika akory midébarrasser an'le latabatra. Mbola avy ny vehivavy avy ato aoriana, avy miasa manao inona. Et ce qui est terrible, c'est que la femme, elle travaille plus que l'homme. Elle fait le ménage. Elle débarrasse la table, la vaisselle. Manampy ihany zany mibantatra indray fa zao. Mama, maky hijery baolina kely fa any. I baolina io foana zany tena hoe mba ana zany dia le vehivavy koa mandefitra satria tiana ny vady dia tsy voahonoreny riny, mampiditra vilia ao anaty machine. Efa ampidirina anaty machine fotsiny ary. Mampiditra lamba ao anaty machine. Mais quand même, c'est bête les gars. Je parle d'un cas général, c'est pas mon cas, bien sûr. Mais quelque part, oui. On n'a pas grandi. On n'est pas sorti de la maison de maman. On a tout simplement changé de femme. Et voilà pourquoi je crois que l'avenir de Madagascar appartient aux femmes. D'accord? D'abord, elle est fatiguée de Tadasili. Fa nisy nangataka ny Tadasili teo. D'abord. Ny antony anontaniako anao terrestre dia zao hoe femme ianao sa inona. Sady manisy importance amin'ny zavatra ohatr'izany fa misy dikany matoa manontany an'io mba ahafahako miaro ny hevitra ao sy manazava azy tsara. Fa rehefa tsy mihaino hoe tsy dia olana loatra. D'accord? Oui, vous donnez votre avis, mais votre avis de femme ou d'homme. C'est tout. Oui, safady kosa aloha. Dia zao koa, na inona nataon'ny lehilahy koa misy fetrany koa ny beauté satria eto zany izy dia miditra amin'ilay antitra Tadasily. À partir d'un certain âge koa misy zavatra tsy voanoren'ny bandy. Misy zavatra tsy vitan'ny lehilahy intsony. Donc mba tsy hatongavana any amin'ny zavatra hoe manomboka anao valifaty ny vehivavy dia tsara ny fampitondrana amin'ny hoe misy équilibre le tokantrano. Yung sama yazi, la funzula jenau sama fai, souvenir assise, torna futia, tere pinsi no faketi nasinani, tisimam chunu kanafana, aiza waizi lai pokos faizane, yaranus que tu amor para fara. Titsumina mamnyanine
mangatsika ny mamandonanine faripatyara fotsiny solika venimpantatsitsitsony zanobika aiza ny faheno avina efa antitra voabeny souvenira mafy rehefa antitra lesie lasa antitra lesia Gianluca la sosa a Giamaniti soare antitra voabeny tanora antitra lestika antije antitra lesnadasia antitra lestika antije antitra lesnadasia atoandro itapy masoandro matsiamiandro lasane mangamanimanina manenone topotokazo maroke zao ny ankizony torana eny famalano reny sy mamanjy reny mananjinina tery Pangyo, tamura fona saingy tsisy fika efa kotraka malazo ny efa vita vai ilay zoma manifika raha itona lefy sy misipa sasakama mitroaka mandevy vamitaro misikara sy morevy sotrosotro teo soraka ho afahiny taza ny anosy patraminy aiza ny fahiny avtina efa antitra voabeny souvenira mafy rehefa antitra lesie lasa antitra lesia C'è sul fare Pangyo, Jaya quando è fatto un cambiatara e fa suare mamma le futona Baba che la tua farà fare Yadjena samure amava onda Fanyuna manun fiana nine Anat pisne apiara cantine Spectacolani antamantani Fayela velumanautani Yela velumanautani Yela velumanautani Yela velumanautani Yela velumanautani. Ok, je reviens dans 30 secondes, ça va bien. Zay no mahafinaritra ny fandaharana hoe ndaosa i satria afaka miresaka ny zavatra maro tsika sy ny ohatran'izany. Eny fa na dia resaka hoe politika ato zao ato amin'ny YouTube ato dia tena interaktif be ry zareo na hoe proactif be. Misy manokatra ady hevitra ato hoe zay no ozy izy tena raha zany zavatra lazain'ny Fleury zany ozy izy dia tena tsy zakan'ilay lagasy ny vehivavy kanadiana. Ie. Mariny io Zanahary Valera ary raha mandinika tsika zany tena mandininy ianareo hoe bon misy ny bandy zany misy génération hoe manambady vazaha nefa zany rehefa alevoara zany jerena le
le vadin'le rony zany a forcé de reconnaître qu'en majorité zany a voan'le vehivavy gasy lavitra be. De hoe vazaha fotsiny zany miala avany le tena atao zany ny koa de tena miala tsiny ho an'izay manambady vazaha fa ny vehivavy gasy rangaha betsaka amin'ny mahavoa ary tena betsaka mihitsy ny tena hoe ao zany fa misy koa nefa olona manana frustration tiako zao hoe vazaha ny reveny de eo koa nefa le limitina civilisation hoe ny amin'ny vazaha aloha zany tena tsy afenina fa rehefa tsy te hody izy any amin'ny alina tsy te hody any aminao fa te hiainga izy hoe de hoe je dors chez truc de fa iny ianao tsy afaka mamaly satria ao anatin'ny tokantrano zany ny civilisation na vazaha dia misy foana ny zay le liberté zay hoe tsy azonao sakanana izy satria izy reraka de hoe atory aty amin'ny Solange fa il est quand même assez tard, je suis assez bourré, je ne rentre pas. Et là, c'est la confiance. C'est la confiance qui règne, zany hoe bon matoky azy ianao fa rehefa manomboka matetika any amin'ny Natalie indray izy matory misy manko le aty andafy aty na any Madagasikara koa raha manomboka misy zany hoe on sort entre filles fa io ny danger voalohany andehanana amin'ny divorce. Fa nandray ty on sort entre filles ty zany raha ohatra mahavola ianao rembo ary eo ny tena hoe tsy zakan'ny cowboy gasy zany ary tsy zakan'ny vehivavy gasy koa hoe misy zany le vehivavy gasy araky ny teneniko hoe manana fandeferana izy de raha miaraka amin'ny bogosy izy vazaha de isiny fotsiny eo sisa fa matetika ny zavatra hita zany tena miala tsiny ho za manambady vazaha za zao mahita amin'ny entourage hoe tena équilibre tsara mihitsy vehivavy gasy zao manambady vazaha zay vaninianako any Genève zao mahita tena en équilibre izy mivady tsy andokafaky ny SG akory tena en équilibre fa mahita hafa tena pratiquement sady surtout rehefa hoe mampiditra vola zay sika de sécurité fotsiny io zany hoe tsy le vehivavy vazaha irery any rivaly rano manao fa ny vehivavy malagasy koa rehefa mampidi-bola izy ka manambady vazaha de any amin'izay izy no monsieur rattrapé aty amin'ny gasy misy zany aty a France misy zany tompoko fa par contre ny bandy gasy manambady vazaha hoe tsara le sika tena vitsy azo isaina na tsy amin'ny ratsan-tanana akory ary tsy voa tena hoe vitsy tena vitsy mila manana ratsan-tanana 30 vao mahita an'izany hoe tena mba miainga zany any le ry zany fa matetika efina fotsiny amin'ny angle eo satria tsy te hahita an'le hoe on sort entre filles ce soir any izy manao ny ataony any ny canadiana manao an'izany, ny norvégiana manao an'izany, ny suédoise manao an'izany, ny frantsay manao an'izany, ny allemande manao an'izany, ny hollandaise manao an'izany, ny américaine manao an'izany. Lady amin'ny 1 izy vao mody ao an-trano, mais encore mety amin'ny 5 mihitsy izy vao mody, de miolona miaritra trèfle miaraka amin'ny ankizy ao le cowboy, rehefa sendra an'le tsara sy le milay ty fiainany reny. Fa matetika amin'ny bandy malagasy zany de mitady mère MERES fatoko ny hoe mère MERE zany mère épouse zany hoe le vehivavy tsy de afaka hoe andeha ary na hoe andeha ary tsy fa hoe zara raha nahazo an'le bandy ho vady matetika izay ary miala tsiny tompoko ary fonako de mimelo sady raha tsy zay le izy fa matetika de zay ny zavatra hita reny bandy reny matetika tsy de tena fiera loatra amin'le vadiny izy na de vazaha ny anina fotsiny sisa de vazaha sisa le izy donc ny tena idéal de manana ny teniny azo kosa le teniny aingatony manome an'izy hoe tsotra le vazaha tsy mampirafy le vazaha miadana be le cowboy fa raha hoe exigence ana
Kofoboy fotsiny zao zany nentinao hitsarana tokantranon'olona dia diso tanteraka ianao amin'izay fotoan'izay satria tsy izay ilay tena fiadanana. Ny fiadanana tsy sexe na hoe beauté extérieure, mais tout ce qui se passe dans la tête. Et c'est ça qui fait la beauté d'une femme, ou sinon la beauté d'un mec. Vao valingamany Zanahary Valera amin'izay a, saotra betsaka anao. Hita amin'ny anao divera kely vetivety a, any Genève amin'ny sabotsy, manomboka amin'ny 4, tsy haiko tsara le isy a fa afaka manome fotoananareo tsy de lavitra loatra, ohatra hoe mba mifandom-beritsika tahaka ny ataon'ny Laikoto io satria Laikoto mety hiakatra aty fa mety any Paris indray zay, any Genève indray zay mety hiona, zay ny divera anankiray. Divera faharoa a, efa manomboka mandeha ny Kleins, azonareo, manana andraikitra lehibe amin'itony ny mpanomponao zany, ny mpanomponareo anatin'ny propagande manarak'izao. Ka ho antsika malagasy atao plaisir na manodidina ny Yveline zany a, ka te handray anjara sy hoe mba hitan'ny olona amin'izany atao hoe politika frantsay zany. Satria rehefa mahita hoe way ary tao sénégalaise le mpiandraikitra amin'ny communication ny présidence, way tao lasa ministra le sénégalaise, zao ny zavatra teneniko anareo. Tantaran'izy iny fa diniko moa ny ndiay. Tantaran'izy iny dia zao. Fandray tanana tamiko iny, miresaka tamiko iny, mais elle est très 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 dynamique. Elle est speed. Et nahatongavany iny tety Frantsa, elle n'avait pas la nationalité encore. Elle a démontré, elle s'est battue. Des Inisini. En même temps, elle est française. En même temps, on va dire qu'elle a quand même réussi. En un temps record. Ça nefa tena mino fa maro ny malagasy. Tokony s'intégrer na handray responsabilité ao anatin'izany hoe environnement, iainana fotsiny ohatra. Satria ny implication anao aty an-dafy aty tsy voatery politika foana ka hoe ndeha hitady toerana. Nandeha hoe anan'ny ary na anan'ny ary fa misy foana degré d'implication ao anatin'le fiarahamonina izay andraisanao anjara. Fa rehefa avy eo tsy mpindin'ny olona mitsipindy ohatr'izao dia vita zay vao mitaraina hoe Monsieur Fleury inona no tokony atao, inona zao, fa taizanareo no tsy mba nanao an'itony. Dikan'izany amin'ny 24 dia hisy fivoriana lehibe ato amiko zany. Manomboka amin'ny 3 ny mise en place terminé. Fa milaza melo ianao raha ho avy, tsy resaka hoe Madagasikara ty fa resaka Frantsa ary Emmanuel Macron no toanana. Alors zao zay. Ka na mampary ianao na parti hafa ianao ka hitanao mety aminao le izy dia tongava ny 24 fa mila misoratra anarana amin'ny nom de famille io ndiay ary avy any Saint-Louis ireo olo ireo. Dia mila misoratra anarana anao satria raha ohatra mety ny programmatsika dia misy référent ny En Marche ho avy eo ary ici député ihany koa ny 10e circonscription ny Yveline ho avy eo. Efa niaona tamiko ireo olona ireo tamin'ny talata, taloha za responsable tany Montmorency ary ny tenako zao no anisan'ny créé an'izany hoe Antananarivo En Marche tany Madagasikara. Tsy mandainga amin'ny teny eto ka ny zanako fa za daholo satria teraka taty an-dafy, zava-dehibe amiko ny avenir an'ireo satria raha maheno an'izany zay moro teneninao zany fotsiny Andriamatoa iza moa izy iny, izy teo, aiza ianao teo toko, lasa efa rapide be le participation anareo androany
dia manahirana be zany fa tsy mbola fanomezana vie politique momba ny Zemmour eto. Moi je pense qu'il sera candidat et sa candidature ne dérange pas la candidature de notre comment on appelle ça, champion, de notre champion, zay manko ny filaza azy. Za zany tsy afeniko, efa tokony fantatrareo efa ela zany, pro Macron depuis le début mihitsy, mois de juillet 2016 ahako nanomboka atao niditra atao anatin'izany équipe de campagne an'nga Emmanuel Macron, misy dossier ary misy proof zany, fa tsy hoe tonga ho azy fotsiny. Ny zanakilahy Evo dia délégué tao amin'ny ambassade de France tany Madagascar tamin'ny élection, tamin'ny consulat zany, Joël Le Fleury raha koa malala, ary nahazo taratasy mihitsy signé par tamin'izany Ngia Ferrand no anina, le anarana elako tsiny fa ndraindray tsy tadidiko, dia tahina Rainavy-Manana no manontany. Ka ho antsika malagasy zany izy ty s'intègre, maro ny zavatra andrasana amintsika, ny manao porte à porte zany entre malagasy ohatra, manao mizara tract eny amin'ny grande surface na ohatran'izany. Aza mieritreritra ianao hoe encombrant fa zay maha disponible anao no atao, ary raha mety aminao de midira, satria androany ianao mety tsisy problème, rapitra anao misy problème, ianao vao mitady hoe do miara-naotra, nefa tsy fantatrao indraindray any am-panidinana any, de efa mety résolu ny problème anao, zay tsy fantatrao akory noho ny appartenance politique anao quelque part. Fidèle misafidy koa, de zay ny fandehany, ary mety misy tezitra amiko zao, kanefa ny ahy efa ela iny ny safidiko, fa alohan'iza marche de marina fa républicain ary membre fondateur tamin'izany atao hoe parti an'i Sarkozy zany. Fa rehefa mifanopa sy mifamely à distance i Sarkozy sy Fillon de niala satria hitako hoe tsisy olana intsony reto kofobay reto, fa hopotika eny am-panidinana. Ka hatreto aloha zany, ben c'est bien Paturo, tu viens à la maison, comme ça plus on sera nombreux parce que les ISMAC où je suis en train d'organiser un mouvement national, pour ne pas dire international, vu l'implantation de ACAM. C'est une karazany, mais une chose encore tonga de mentionner que tsy intéressé amina hoe anao député na anao inona, fa ny ahy zany pour la promotion des malgaches, des binationaux, nanaovako an'io. Ny tena tanjoko tsy afeniko mba tsy hisian'izany intsony hoe mangataka visa ny malagasy mankaty Frantsa. Zay ny tena anisan'ny motif voalohany hidirako amin'io, ary mba ahafahako miady, mba manana zavatra ho tenenina hoe amangavy reto tokony. Satria le mpitondra malagasy tsy hanao an'izay mihitsy satria miarranger an-dralahy, mahatonga malagasy isolé eo foana. Donc le 16 zany présentsika amin'ny resaka fivoriam-ben'ny en marche aty amin'ny Yveline, invité antsika, anareo zay mazoto de meko formulaire nareo, dia tonga nareo raha tonga afany 24 zany ny tena fionam-dehibe ho antsika, ohatran'ny karazany hoe départ io, dia eo no manomboka daholo ny zavatra rehetra. Sasa betsaka ny amin'iny tompoko. Bon, merci Picasso. Ny asa fanaova gazety, de tonga de ampidirintsika amin'ny resaka omby. Zao bien sûr, terrestre, moi je ne discute même pas pour ça. Fa aloha aloha tsy zay ny sujet terrestre. Fa natao d'hiver iny, donc on n'est pas là pour discuter, encore moins pour discuter du sujet. Ny fanaova-gazety, ny omby. Tiako ho fantatrareo ary zay foana no mahatonga anareo very manaraka ny fandararana ndao sahy.
Petraka amin'ny fanontaniana hoe Fleury Rakotomalala ve mpanohatra sa mpanohana amin'ny fitondrana? Fleury Rakotomalala ve mpanohatra sa mpanohana mpanohatra? C'est vraiment une ambiguïté terrible. Ary raisin'ny ireto olona izay mijoro ho adversaire politika ny Fleury ny zavatra teneniny ary tsongotsongona arak'izay mampety azy. Zany hoe c'est comme hitanareo le ahodina iny dia le ampitoviana ny couleur dia raisina arak'izay andraisana azy eo fotsiny fa tsy ny essentiel ny jerena. Ny point de départ ny akama voalohany dia hoe ny Ravalo ny Andry Rajoelina. Zany zavatra any tsy tenitenenina fotsiny fa tsy maintsy atao ny action. À la fois verbale et action sur le terrain. Reo zany mieritreritra hoe vita eto amin'ny Facebook eto fotsiny ny zavatra tenenin'ny Fleury, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le terrain. Ary raha misy zao ny journaliste hoe manana lanceur d'alerte betsaka indrindra. Tsy entina iambony zany fa entina isaorana an'ireo lanceur d'alerte ireo dia isika eto. Isika eto amin'ny fandarana ndao sahy. À quel moment Fleury Rakotomalala ny journaliste? À quel moment izy ny politicien? Ny valin'izay dia tsotra be. C'est un journaliste engagé izy. Engagé izy amin'ny zavatra teneniny hoe ny Ravalo ny Andry Rajoelina. Fanazanona zany dia zao nefa. Ary eo ny mahafanina ny rahalahy. Rehefa mandoka ny Ravalo tsy miteny rahalahy. Tsisy cause bobaka. Tena izaho hoe tsy Ravalo mihitsy ny namono olona teny Antaninarenina. Dia mangina ry lerony. Tsy miteny izy. Hoe resaka olo ty. Ary narovan'le rindray, dokafan'le rindray, dadaly. Sy Lery lesy mandray roa tena enjana be lesy Lery. Mandray roa lesy Lery fa bandy tsy milamina io. Ok. Misy zavatra mety indray ataony Andry Rajoelina dia dokafan'ny Lery. Hitany lahy. Ary le izy, le olona vato amin'ny Ravalo any tena be cause bobaka. Ary mauvais perdant. Ary mauvais reconnaissant. Tsy mbo reconnaissant zalahy zany rehefa mbo hoe misy tsy hoe rehefa mbo hoe fa rehefa misy zavatra hoe mety ataony Ravalo dia dokafana izy. Fa rehefa misy hoe tsy mety ataony Ravalo dia zalahy zany dia tsy manan-katao fa tsy mipala anao ary manompareny. Tena grave. Tena sahako milaza aminareo fa ao amin'ny ekipa amin'ny Ravalo misy mpanompareny maro indrindra no ny an'ny ekipan'ny Rajoelina. Mahita an'izany eto. Satria verifiena fotsiny page-n-dralahy rehefa avy eo dia hita zalahy fake Ravalo. Satria ny mpinamanao izy dia hita hoe reto olona vitsivitsy manko raha vao le compte. Ary le mamorona compte fake miala tsiny amin'ny ranabavy Gaël fa any amin'ny Ravalo no tena betsaka io. Betsaka koa io any amin'ny Ravalo, any amin'ny opposition zany, fa tsy any amin'ny fitondrana ihany. Fa ny any amin'ny fitondrana indray tsy miditra amin'le manompo. Fa tonga dia manao an'le hoe mampime ambany be le niveau ohatrohatran'izay ny azy. Izay alain'ny ato amin'ny ilany tahaka ihany koa. Azao resaka omby tsika. Alohan'ny hidirako amin'ny resaka omby iny dia zao. Ny akama tompoko dia progressiste. Ary izay no nahatonga anahy niaraka tamin'ny Emmanuel Macron. Ny akama dia zao ny azy ny slogan, zao ny devise. On prend ce qui est meilleur, on rejette ce qui est nul. On prend ce qui est meilleur, raisina zay tsara ataon'ny olona, fahariana zay ratsy ataon'ny olona. Zany hoe amin'ny akama zany ianao raha manao ratsy ianao dia tadidio fa tsy tafiditra ao anatin'ny listin'ny akama mihitsy ianao. Raha manao tsara ianao na mapara azy ianao, na Ravalomananista ary ianao, na inanista ianao,
dia afaka miresaka tsara amin'ny akama. Zay mahatonga ny hoe plateforme anankiray ngeda be ny akama, afaka miresaka amin'ny rehetrarehetra, sehatra ifampiresahana, makany amin'ny dynamique anankiray hoe on prend ce qui est meilleur, on rejette ce qui est nul. Zay tokony ny fondement amin'ny en marche, ary zay ihany koa ny fondement amin'ny akama. Teny amiko nareo mangalatahaka le ry tsisy originalité, c'est pas un problème pour moi. Je prends ce qui est meilleur, je rejette ce qui est nul. De izay ny mahatonga anao hoe tonga ty ombony Andry Rajoelina ity. De hoy aho hoe tena lefa Andry Rajoelina mihitsy nefa tsy tian'le malagasy. Efa misy cellule ny Tamatave ny siège Mamy Picasso. Tena efa le Andry Rajoelina mihitsy tsy tian'le malagasy, ary rehefa tonga amin'izay le zavatra dia sarotra ny lalao. Kanefa na izany zany, misy zavatra kosa fiangarana amin'le zavatra mitranga amin'ny firenena. Hitanareo fa nanareo manohatra raha tsy mahay manohatra akory nareo. Tsy mahay manohatra akory nareo. Ary eo mampitombona an'le fake ny zavatra ampiasainareo satria ny olona manao an'le fake tsy voatery hoe manana fahaizana manokana amin'ny tantara sy ny zavatra mitranga politiquement eto Madagasikara. Taiza teto ambonin'ny tany ary tsy niresahana momba ny hoe lasa mpiandromby ny miaramila na milezana Andravalo. Tadio fa anisan'ny nampitotona Andravalo zany. Inona nefa ny zavatra mitranga? Nasiana convoi officiel mihitsy na omeny Andry Rajoelina vahoaka ny omby na omeny Andry Rajoelina n'iza ireto omby. Zany hoe tato zany takany nataon'ny Carola Ratsiraka hoe tsy mahavelona ny lalana. Zao mihinany tady kiraro makany Tamatavy, tsy vita ny lalana. Nefa raha teo Ravalomanana, 4000 km mivita ny Ravalomanana takizay. Tu n'as qu'à t'en vouloir à toi-même. Zay frappinao tsy mahavelona ny lalana. Io. Vitanao ve nametraka ny Andry Rajoelina ianao? Zany ane compte azo antanina amin'ny mpanao politika takan'ireny Roland Ratsiraka ireny. Mitabataba ianao amin'izao fotoana zao, miteniteny ianao amin'izao fotoana zao. Fa iza ny nahatonga an'io Andry Rajoelina io teo? Efa mba nialatsiny tamin'le vahoaka malagasy ve ianao hoe mifona tompo fa tena diso aho? Fa tsy hoe raha miresadresaka ianao momba ny coronavirus, miresaka ianao momba ny vanille de hoe vous êtes du côté des justes. Non. Zay le tsy tatanareo amiko le mamely tapoka any amin'ny tsampozona ny asiko satria adinon'le vahoaka mpanao fake le zavatra. Nandrasana ny ombin-dravalo efa vava takin'inona ny vavanao malagasy. Tizy nentina convoi ohatrany namanohatra an'lisa ary tsy vitanao akory, tsy hainao akory. Izany mihitsy ny tena le mba azonareo an-tsena hoe avy any Frantsa. Tena nitady atoko. Avaiza ny haingo io avion io de mialatsiny avy any Iceland no ny haingo io avion io. Zany hoe compagnie norvégienne na du moins amin'iny Europa misy any Suède, Finlande sy ny karazan'iny. Zany hoe il y a de fortes chances zany. Nijereko le compagnie Magma tsy nisy immatriculation hita visible tamin'le avion, donc tsy hitako hoe taiza io ny haingo. Fa rehefa nijereko le siège-n'le Iceland dia any Norvège. Omby avy any Norvège zany.
Alohan'ny natongavany ombony Ravaly tany Madagasikara tompoko de procédure maro. Ary de nisy tadidiko mihitsy zay le ingénieur ina moa ty filazana azy ingénieur docteur vétérinaire zay vehivavy zay de tena nandahakitsy rano ny fahatongavan'ny ombony Ravaly tany Madagasikara. Nandefitra Ravaly tamin'izany ary nanaraka procédure tsara mihitsy mba te anontany hoe ina moa ny procédure narahany Andry Rajoelina nahatongavan'ireo omby reo. Tandremo ampiova tanteraka ny peizazy raha ohatra sanatry ka tsy mety amin'ny omby efa misy ao Madagasikara fahatongavan'ireo omby reo ary hiteraka zava-doza. Bon, tsy alary misy tamin'izay fa atao amin'le complication zay napetraka. Ninona aloha lazaina eto, na iteninina ianao na iteninina, tsy nahavita fampandrosoana ny Ravalomanana zany Andry Rajoelina zany. Forcé de le reconnaître, forcé de le constater. Na omby anjato ny ara nataony hoe dimanjato nafarany Andry Rajoelina tsy tonga any am-paladia ny zavatra vitany Ravalomanana. Hitanareo, zay ndray zao le Ravalomanana de marina zany, mba ho marina zany tenen'ny Fleury zany, mba olona pozitiva miady hevitra. Fa rehefa mikritika Ravalomanana anao de io ndray voatavo io zao. Ny zavatra tiako tenenina amintsika de zao. Eny tompoko. Zavatra tiako tenenina amintsika de zao. Tsy maintsy misy foana ny comparaison. Qui n'est pas raison ozy izy ny vazaha. De eo tsika ny mandray ny zavatra hoe ahoana ny ahafahana mitondra zavatra mandeha mandroso. Toerina ny fomba nanaovany Andry Rajoelina izy, toerina, tsy hoe toerina fa mila fantarina. Ary eo ianao no mila prudent amin'izany hoe rehefa manohatra zany de tsy voatery manohatra botolo re tompoko. Fantarina hoe Andry Rajoelina nanaraka procédure ve ianao tamin'io de anjara ny mamaly hoe oui, reto aby natao, reto ny document, reto ny dossier, reto ny fahasalaman'ireo omby reo, reto n'izao. Ankoatran'ny tralala sy ny travolta zany ny fanaovana propagande sady. Zoan'ny mpanohatra no manontany an'izany ary zoan'ny mpanohatra no miteny an'izany. Maintenant, inona ny zavatra tsara ao anatin'io opération io? De ny hoe tamin'ny andron'ny Ravalo, Andravalo le omby. Ary misy mihitsy zany hoe ronono tsy mahazo mivoaka avy any Antsirabe. Fa Ravalo reto manao monopole azy eo. Ity zavatra ity zany tena mba irina. Marina fa hoe izay zany le cause. Fa tsy fantatra na mbola hoe bobaka io. Araky ny tenin'ny Arfidy, cause bobaka ozy. Arfidy Ramanandraibe ny tiako tenenina, kapitandrika. Miandra antsika hoe sao de mba olona mampara-dôly ihany eny. Nomeny le ry fa raha vao tsy mampara de tsy mahazo. De mipetraka ny kritika amin'izay fotoan'izay. Ka na opération tsara indrindra ary nataonao Andriamatoa Andry Rajoelina de mitovitovy amin'ny nataony Marc Ravalomanana ihany. Aty anontany koa zay avaiza ny vola avidanina an'io ary avaiza ny soratra momba an'io ao anatin'le projet inona ozy ianao sy ninona de tsara ho fantarina. Raha ohatra zao tsika nahita an'le hoe projet cantine scolaire. Cantine scolaire zany nefa tamin'ny andron'ny Ravalomanana. Nisy in'izany e. Ary eo vao mandinika hoe fa nanino nga Hery Rajaonarimampianina tsy mpananao. Karazany hoe culte de personnalité. Culte de personnalité manko reny ataony Andry Rajoelina reny pour un rien de on fait la fête. Pour un rien de hoe mitokana de hoe manao an'izao 500 000 an'izao. Nefa ty zavatra efa c'est du réchauffé. Hozy zay journaliste. C'est du réchauffé, donc ça n'intéresse personne. Mais pour Andry Rajoelina, qui est spécialiste de marketing, il le fait. Zay tsy nataony Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. De lasa takona tanteraka satria tao anatin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina nampitomboana nisa sy nametrahana an'izany cantine zany. Anontany izy mbola velona izy iny.
Fa tsy hoe rehefa manohatra ianao dia manohatra vahatany fotsiny hoe manohatra amin'ny herinareo mampianana nefa hitanao fa misy asa vitany. Manohatra ianao dia manohatra tsy tiako bika tsy tiako tare fotsiny Andra Valomana nefa misy asa vitany. Tsy any am-paladia ny asa vitany inga Ravalomanana sy ery Rajaonary mampianana akory ny zavatra vitany Andry Rajoelina amin'izao. Mampatsiahako an'ilay tonton zay hoe dadatozy efa zay. Mpandova zanaka mpanankarena la atokana dia mividy satroka dia efa manao areo zazy. Mividy trois-quart dia efa manao areo zazy. Mividy ceinture dia efa manao areo zazy. Izay dadatozy efa tompoko lahy dadatoako dadafara zany. Satria la atokana. Dia izay exactement nataon'ny Andry Rajoelina. Zavatra efa nividiany hery tarihana ny Natrary dia efa bonne occasion no zesitiavana fa vaovao. Any io zavatra io. Io isika malagasy zany atao anatin'le manohatra. Mitazana, observateur, manadiady. Observateur koa manko afaka manadiady. Tsy mety ny manohatra. Ahoana filaza zany hoe manohatra mpitolo. Ary zay no mahatonga anareo tsy maharaka amin'ny Fleury satria nareo efa zatran'ny hoe Ravaly Forever na Andry Forever. Tsy mi-existe eto amin'ny akamo zany. Rehefa manao ny tsy mety dia ban. Rehefa manao ny mety dia dokafako ohatran'ny lazaiko teo. Mety ho io opération omby io. Fa miandritsika zany hoe iza aby no bénéficiaire-n'io, iza aby no ahazo an'io. Hoe mety marina mety zany hevitry prima donna zany. Ary prima donna angamba zao no tena mahafantatra hoe any aminareo any akaikinareo any misy an'io magma io. Mba jereo kely azafady tompoko. Prima donna tony manko dia anisan'ny lanceur d'alerte tony. Tena marina mihitsy ny teninao. Ka zao ne le manao an'le transfert d'embryon ne tokony ho fantatrao fa tsy mety amin'ny politikan'ny Andry Rajoelina zany. Ny anazy tsy maintsy misy bling-bling hitan'ny olona. Tsy eritrereto fa na vary fotsiny ary. Dia nao ve tonga dia tsy mahatsapa amin'izany hoe misy bizina be io vary, io PPN 20 bateau io. Taiza teto ambonin'ny tany misy an'izany hoe vary. Ka 2 ans. Voavokatra. Andemena sain'le malagasy le mipetraka amin'ny renivohitra fotsiny izany le vendambendrana. Dia hoe 2 taona voavokatra ny vary fa ahoana zany. Tape ve le coffre sa ahoana. Il faut pas sous-estimer un commercial, il est capable de te vendre n'importe quoi. Et c'est le cas de Andry Rajoelina. Voilà. En dehors n'izay, rehefa tena mijery indray tsika zany hidra amin'le sujet faharoa dia anarana azy. Eto amin'le resaka communautaire. Zao re olona. Any Madagasikara rery no misy fanaovan-gazety tsy azo toriana. Tena fady zany ny torim-panao gazety zany any Madagasikara. Non. Aty andafy zany dia misy tous les jours. Ary manana intérêt mihitsy ianao hametaka ary hitondra amin'ny porofo izay nanaovanao olona. Takana zao. Raha ohatra andeha tokoa le fitsarana dia miala tsiny aho fa avoakako. Dia zay kotiny satria tsy maintsy manao défense aho. Satria izay rehefa mandeha makany amin'ny fitsarana. Ary eo samy miboridana na ny miataky na ny défense. Aloha zava-tsara zay. Na ny miataky na ny défense. Fa any Madagasikara zany ny fanaovan-gazety dia mahavita manoratra oram-pony. Amidy ny communautaire. Lasa ianao zany vérifier. Voalohany indrindra aloha marina ve zany. Vérifiena daholo ty structure d'annonce. Ary indrindra momba an'ireny avion ireny hoe raha vao misy fotsiny hoe à vendre ireny
Tsy maintsy misy structure officielle informé momba an'izay. Hoe zao ny statut an'ity avion ity. Zao ny tahany, zao ny anona, zao ny anona. Io tsisy fika manko. Satria ny ain'olona no miainga amin'io avion io. Tedaviko partout fa tsy nahita. Tedaviko partout. Tsy nahita. Miantso ny Airmady a. Toy ny Airmady hoe fleurirako bainina tsisy an'izany lesy atao. Ahoana lesy ny tsisy an'izany fa mba jereo lesy aloha. Tena tsisy an'izany eto bainina. Ok raha possible zany miandry ny démenti anareo. Oui, fort possible hozy izy. Zaho tsy resaka an'io raha tsy misy ny démenti aloha avy any aminareo satria zay koresahako le izy zany hoe za tsy nahita aty amin'ny niveauko zany. Fa tsy maintsy le intéressé aloha tsy maintsy antsoinao. Fa misy zavatra tokony ho fantatritsika malagasy koa. Tsika zany dia momba ny za zany tena miteny la Gazette de la Grande Île habitué amina resaka polémique. Za zao no mpanenjika ny mpanao bois de rose, za indray nolazainy la Gazette de la Grande Île. Any izy any. Hoe nanao bois de rose. Dadane zany ragaty. Fa zao sarotra nitory ny la Gazette de la Grande Île tamin'izany. Ary mbola sarotra ny mpitondra fanjakana koa nitory ny la Gazette de la Grande Île amin'izao fotoana izao. Hazavaiko ny antony avy eo. Ataovy ny démenti mba amin'izay. Je ne vais pas m'inscrire en faux. C'est vrai, j'ai les preuves hoe tsisy io amin'ny structure officielle amin'ny resaka hoe avion zany. Tonga dia le Aviland any Canada, zay moa ny anaran'ilay société l'utilitaire teo, tonga dia mametraka amin'ny statut-any hoe tsy maintsy informé izy na inona lazaintsika hoe amidy ireo avion ireo. Jerena nefany tsisy izay. Donc zany tsy marina le information. Diso le informateur. Dia zao nanao démenti ny Airmady dia raha tokony tena izy zany voalohany indrindra reto ordre des journalistes zay ny maha-ordre azy misaisira ny ordre ny fanjakana et direo ty diffusion na force nouvelle nataony la Gazette de la Grande Île ity. Inona ny fanapahan-kevitrareo? Ordre. Raha izay. Faharoa, procédure faharoa, contraint ny Gazette de la Grande Île miprésenter ny proof eo am-pelantanany. Rehefa tsisy zay dia mandeha procédure officielle, traduction au tribunal. Afaka mitory azy tsara amin'ny fanjakana. Tokony ho fantatritsika fa izao, ary eo mahatonga manazava hoe itony fandaharana itony dia azo lazaina hoe fampianarana ny malagasy ihany. Ao anatin'izany atao fikambanam-be ny fitondram-panjakana dia mazava tsara ny rôle ny tsirairay. Ny sehatra afaka mivarotra voalohany ireo avion ireo dia avy amin'ny fanapahan-kevitry ny conseil d'administration ny Airmady aloha. Au niveau an'ny conseil d'administration ny Airmady tsy nisy izay zavatra io. Tsy nisy izay. Mampagaga ny mahatonga ny Rina tsy manao démenti. Fa amin'ny zavatra hafa tsisy dikany izy miteny. Fa amin'ny zavatra misy dikany izy tsy miteny. Raha izay. Faharoa. Na nanapakary ny conseil d'administration ny Airmady dia misy ny ministère tutelle technique afaka mandahy
afaka manaiky fa ny tena concerné de ny ministère de tutelle administratif izy io ministère amin'ny finance eny idiran'le comptabilité matière ny patrimoine rehetrarehetra mobilier immobilier amin'ny fanjakana de avy ao amin'ny finance no manapaka ny devenirany sy ny advenirany zany hoe ao amin'ny ministère amin'ny finance zany de misy resaka gestion na patrimoine fotsiny dia eo tsika ny mahita zany hoe misy ve zay tao amin'ny finance fa maninona le ministère amin'ny finance tompona andraikitra amin'ny patrimoine tsy nanao démenti hoe tsisy an'izany fanapahan-kevitra aty fa nyjany no nivoan'ny Arimady fotsiny tanareo misy défaillance be ils ont failli à leur mission hoe tsika ty concerné an'izany de avela seul le Arimady contre vase et marée manao démenti satria izy ny concerné voalohany de tokony manamafy koa ministère amin'ny finance ny tutelle technique moa zany efa iny izy tsy afaka miteny fa voendrikendrika il ne peut pas être juge encore moins juge et partie dans l'affaire satria ozy mpanao gazety hoe io fa mikoropaka de io fa miaro tena ny tutelle administrative sy ny concerné tokony manao mpananina ny tany amin'ny finance tsy nanao de izy nefa mifantatritsika fa hoe olonianina hono ny ministre ny finance sy mpanianina hono ny ministre ny finance samy mahalala an'izay daholo satria ny antony de efa miady an-trano ny ekipa-ny Andry Rajoelina zay ny tena antony miady an-trano ny ekipa-ny Andry Rajoelina ary Andry Rajoelina de tsy afaky nitory any la gazette de la grande île mihitsy na inona taona satria ivoaka ary avoakan'ny la gazette de la grande île atao io ny secret de mihinana nitady kirarony eo Andry Rajoelina zany hoe ankoatran'le boikely ao be rivoka zany de misy bandy hafa koa mitazona ny tazy an'le rio ozy izy ngamika zay mba hampatonga azy tsy afa-metsika droit fanjakana mihitsy no mitory raha tena hoe tsy nisy ny resaka lalatiana droit ny fanjakana mihitsy satria ministre républicain iny obligation amin'ny fanjakana mihitsy no mitory raha tsy nisy tony division na fausse nouvelle tony de hoe manana compte les banques zany de any Dubai de hoe arefa mora ane micapture zany atao capture d'écran de avoaka fotsiny hoe io ara le izy fa tsy endrikendrehana fotsiny ohatran'izany hoe Fleury elava manao bois de rose ifitanongany indray maraina koa raha nitonko tany Ferry Vestre na mananarana tany amin'ny toerana fanaovana an'izany tsy maintsy manana ny proof ianao ampelantananao zay ianao vao afaka mamoaka zavatra tamindray de miandro zany ny opinion am'izao fotoan'izao mety akamehana ihany ny tenena amin'ny Fleury androany fa mivoaka ny proof rapitra io tokoa araha izy azafady mikapokapo io tokoa araha izy fa nisy tokoa ny fivarotana de ny chance betsaka hoe nisy ny fivarotana de avy any am'le comptabilité matière na le migerer an'le patrimoine no chance betsaka zany hoe ny ministère tutelle technique ny concerné mety tsy malala akory fa misy olona ketrika be any ambadika any hoe am'dio rangareo sitrany hoe azahoana $1 million de endrikindreo hoe le ry jereo fotsiny c'était très habile de dire hoe lalatiana Rakotodrasafy no nandany volan'ny Covid satria tao anatin'le resaka Saïda
efa misy bandy zany any efa mialapa efa manamboatra mihitsy ny media efa manamboatra mihitsy ny sain'le malagasy hoe tsy za efa any le revy am'izao hoe tsy za nefa jerena le volany angazina an'le covid rehetra izany tsy nitabataba ary izany tsy mimenomenona de ho adinitsika sady ve hoe ahoana daoly reto double rakabinina covid reto ahoana daoly reto Toyota reto fa misy an'izany zany eo fa miady an-trano le rony efa fanendrikendrika am'izay hoe ianona nandalo ny volan'ny covid ianona n'izao ianona mivarotra ny avion nefa le rony ihany no ambadika izy fa maninona ny tsy resahana mihitsy ny momba ny tanin'ny université na lasa terrain de golf maninona tsy resahana mihitsy ny momba ny lavany zay lolovina olona ray efa 700 mahery ny exportateur zao raha misy de misy 66 lasa cartel anankiray fa maninona tsy mivoaka tsony ny resaka rina aty efa misy fifanarahana ny ambadika any misy mipezeko manko le olona amin'ny mampanao gazety ny tena de tsy maintsy miantso any any na miantso an'izao any ambavan'ny opposition ny zavatra teneniko amin'ny rina no mivoaka aveo oui gaga ianao hoe hoay le aza ve zany ny fandehan'ity revy ity de aveo Fleury Rakotomalala voendriketrika hoe manamby tamby any Andry Rajoelina zay manko le frappy de hoe za i Andry Rajoelina mampiasa tena mba mety revieko zany raha ohatra hoe mandray 100 000 € par mois anonganako azy any fa le manohana ny Rajoelina to ohatrany tsitako ny saosy ohatrany tsitako le menga le zavatra reny zany mampiasa ny sainao mandinika ianao hoe ianao opinion teneniko ao e possible hoe zany Fleury zany ampiasain'ny Andry Rajoelina nefa Andry Rajoelina raha ny mamay isan'andro an'andro so de ty olona miteny ty raha ny tena mety tralala sy travolta manana capacité d'analyse ohatran'izay foana tsika menakavy ilainy zany amin'ny fivoarana mandeha any amin'ny fiarahamonina afaka manadiady mandeha any amin'ny fiarahamonina manakaiky amin'ny marina na tsy misy ara-marina eto ambonin'ny tany satria fisaka amin'ny marina hoy ny taona mba hahafahana malala ary tsy ho voafitaka eny am-pamidinana satria feno fitaka amin'ny tany hoy le bandeka anankiray zay sur ce je vous dis au revoir angambany amilahaditsika faly miarabanao Raymond mino fahasalama ianao amilahaditsika no manohy fa mamerina hoe amin'ny sabotsy ahako any Genève dia tokony no se déplacer amin'ny Macon amin'ny lahady fa voatery tsy maintsy nahemotro le izy satria reraka loatra tena miala tsiny annulé zany le any Macon fa le any Genève no raikitra amin'ny 4 de ho tonga any afaka mifandombeara aminareo misotro kafe na ohatran'izany mino fo informé an'izay inga alaikoto niatreritry niakatra aty à Paris izy de aty zay niona tsy possible satria efa fotoana efa vita le any Suisse le any Genève zany dia any angambany tika miona raha ohatra ka sambo tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra ary andao andefa hira anankiray pilofaso izy raha namana raha tsika de fanao velomintsika aveo mba eo mba samy mianihira daholo misaotra Miky Joly nareo no tena isaorana satria za zao mahita hoe vaovao ianao ato anatin'ity fandarana ity de hitanao tsara na am'izay le izy mandra-peona tokoa samby tahin'Andriamanitra
rehefa nolanjany. Prima donna, azafady toko a mialatsiny mba jereo kely le société Magma Iceland no misy azy a ICELAND zany a dia société Magma ny anarany a Iceland. Le traçabilité le avion manko tedaviko amin'ny trafic radar zany fa tsy hitako le avion tonga tany Madagasikara iny a. De eo mba manao anona kely tsika dao fa za mino fa tsy nandalo teto Frantsa zany iny. Ok, allez, salut. Simon, izy amin'ny Maresy Belzika sy Frantsa? Matin'ny Belzika angambany ve? Rehefa nolanjaina de tao tsy mampino, izy raha mitova, izy raha mitova. Fa zako bakaka tsy hoe mitsangatsanga, izy raha mitova, izy raha mitova. Tamin'ny 10 semaines ity le izy tonga tao Madagasikara Niki Jolie. Fa nijereko fa tsy voatracé le izy satria tsisy matriculation zany nivoaka tamin'le avion de tsy hitako ny nanaovana azy. Niki ve eto Frantsa sa iza misy anao toko raha tsy madiso? Hitako manko anao vaovao anatin'le ekipa mandram-peona. Raha tsy mety aminao de atao VNP madame Niki. Fatimba sangi vavazana sy vangy. Inona ny tsara be Revelation te azafady? Sira manatsy atrano, eny tsy mitovy ny rapy sy bluze, fa fitiavako anazy de mitovy. Tiako izy, tiako anao, novonarapiko fasy sy mbao antsarako. Tiako izy, tiako anao, novonarapiko fasy sy mbao azoko fo. Ity vatako manontolo no mitsangatsangam-bolo hatramin'ny natiko any, tao tsara kolokolo saingy mijaly misafidy mangina oriory misatosato lava tsy mamety manontolo. Tiako izy, tiako anao, novonarapiko fasy sy mbao antsarako. Tiako izy, tiako anao, novonarapiko fasy sy mba azony fo. Saotra madame Félicité Ravaosoa, saotra betsaka loha. Ny tena incroyable amiko zany de zao vehivavy iny tena maro manaraka aketo, ary ny vehivavy no anisan'ny tena mankasitraka ty sangan'asantsika eto ty. Ary izay nefa no mahatokana amin'ny teny hoe ny vehivavy malagasy efa maro no lasa lavitra ary tia metraka zavatra izy amin'ny tantaran'ny firenena. Rehefa nolanjaina de tao tsy mampino, izy raha de mitova,
bakakaka chiwe tanga nosa Israel bitula Ny momban'ny ekipa malagasy Revelation teo dia zao nampalahelo ny nijerana azy ireo natory tamin'ny tany. Ary tena teneniko anao fa tato anatin'ny akama dia nisy olon-dehibe tena nasa mihitsy ny teny hoe Monsieur Fleury atsovo ireo fa ohatrino ny budget-n'ny hôtel any Addis Abeba zany na any Njili manko ny anaran'ilay aéroport any Kinshasa. Fa etoako kosa izy ny hôtel andreo dia nilazaiko azy hoe $60 ny hôtel fa mahazo tsara zany dia ataovy 2 par personne izy. Rehefa navoakako ny publication tonga dia nikorompaka ny fédération nandefa vola aingana dia aiza le gasy mipetraka ozy nareo any amin'ny bisy nefa io bisy io mbola nisy tsy voalohany malagasy nitrosa tao. Tiako tenenina aminareo hoe fa fambaraka zany zavatra zany ny pesé eny amin'ny centre sy eny amin'ny lohan'ilay entraîneur adaoly. Misy sabotage goavana ilay izy ary tena hoe cible anatin'ilay izy ilay entraîneur sy ilay président ny fédération. Ary indrindra mety tsy mahatsapa ilay ministry ny tanora fa ministry ny tanora vaovao koa cible eo anatin'izany. Anisan'ny rangatsiky tena tiako iny za moa zany nalahelo tamin'izy tia migadra satria tsy fantako tsara izay teny nampigadra azy fa efa afaka izy ngambany amin'izao fotoan'izao dia izay. Raha antsika hifanao veloma amin'ny lahady indray ny fotoana mandrapena daholo tompoko samby hotahina Andriamanitra. Aza adino ilay datin'ny 24 octobre amin'ny 3 ny mise en place terminé satria amin'ny 4 ny vahiny amin'ny 3 sasany ny vahiny ny tonga. Daholo samby hotahina Andriamanitra tompoko.